Efa ndresaka n'izay famatsiana rano izay ihany sika dia isy ny tetikasa vatsian'ny gouvernemanta sinoa ho tanterahana ny atsimo andrefana sy any Menabe andry ahafahana mampitombo ny fisitranimponina rano fisotro madio. Ity tetikasa ity ireo faritra izay voalaza ireo moa dia efa tsy mahagaga intsony ny olana eo amin'ny tsy fampina rano fisotro madio ho an'ny mponina ny toerana. Olana iray izay sedran'ny mponina any Atsimo andrefana sy Menabe ny tsy fahampian'ny rano. Tsy misy afa-tsy ny 20 isanjaton'ny mponina no misitraka rano fisotro madio any Atsimo andrefana ary 30 mponina any Menabe. Manoloana izay indrindra dia nanapa-kevitra ny gouvernemanta sinoa fa anatanteraka fandavahana azahoana rano na forage amin'ireo faritra ireo. No tanterahana ho malotolakandro teny amin'ny CCI Ivato ny fanaovan-tsiny fanatanterahana ny asa. Forage ronjato fedina rano zany any amin'ny faritra atsimo andrefana sy Menabe araka ny zavatra fandraisana teo moa zany dia tanjona anatin'izany dia ny ampiakatra ho 17 isanjato ny fafana mahazo rano madio fisotro amin'ny alalan'ny tanjona maharitra ho an'ny fampandrosoana io zany zay no enjentsika hatramin'ny 740 kary manampy indrindra zany ny Madagasikara ny fanatanterahana zao fanaovan-tsiny izao ary indrindra fanatanterahana ao anatin'ny fotoana fohy ary vonany amin'izany ny Republika ny Chine, Republika Etim-bahoaka ny Chine anatanteraka sy anampy an'izay tsika malagasy amin'ny fanatanterahana an'ireo fandavahana rano ireo. No maria ny solontenan'ny sampandrarahany fifandraisana ara-toekarena iraisam-pirenena eo anivon'ny ministeran'ny varotra ny Republika Etim-bahoaka ny Chine fa famatsiam-bola tsy averina na don non remboursable no tanterahany fanjakana sinoa ary tsy misy takalony fa entina anampiana ny vahoaka malagasy. Oriny fahavitan'ny forage dia mbola isy ny tantsorika hoentin'ireo sinoa eo amin'ny fampiasana izany.